Elia miarahaba manokana ny dada malalako Yahova. Elia ihany koa miarahaba manokana ny Yahozoa. Tonga amin'ny fotoan'iletsika izay iarahantsika amin'ny zoan'io zao amin'izao ora amin'ny 9 ora alina izao. Somary efa mihoatra kely moa lera fa tsy manino ihany koa zany. Mbola misy fandaminana kely izay natao. Raha tafaraka indray zao ny amin'ny teny dia mirary soatsika samy otahiny eo so azy hita manaraka ary tsy mijanona ny miaino ny teny Yahozoa. Tainao soa daholo itsika rehetra rehetra ny amin'izany rehetra izany ary. Voalohany teny aloha dia aty aminay zao amin'izao ora zao misy zava-maneno be manenoneny be mihitsy aty. Dia somary manamboatramboatra sofina kely zany nareo aloha satria tena tapatapa be mihitsy izy. Efa izany ihany moa zany hoe tsy dia andinisana azy fa tena mafy be ny zava-maneno olona any ambadika any. Dia mety hoenonareo ihany le izy fa tsy avy etỳ aminay aloha le izy. Ao mitobotoboka be le fitaovana zany. Ny teny sady manoka kely fa zezaka be. Ny teny fampiresahana aminareo indray androany ampianarin'ny Elianareo dia ny teny hoe tena avy any amin'ny lanitra marina ve zany Elia zany. Izay ny ikerevantsika ny amin'ny zaon'io zao aloha izay miaino. Satria zao aty ampitan-dranomasina dia zany indray zany no entiny tevoly zany manakana ny lalan'ny olona. Tena vitan'izareo mihitsy moa zany miteny amin'izao hoe vendrina be hono zany izay olona mino zany hoe zany Elia zany dia avy any amin'ny lanitra ka hoe ambasadôran'i Yahozoa. Hoe ny olona rehetra izay mino an'izany dia vendrina. Fa ny olona rehefa eto ambony tany tsy avy any amin'ny lanitra zany fa olona daholo io. Ary ny entin'izareo anam-porofona an'izay indray moa dia miteny akaiky hoe ahoana ry izy manambady. Fa raha olona avy any amin'ny lanitra zany tokony tsy manambady. Izay indrindra no resantsika zany androany. Somary miafiafy ihany koa zany sofina ny mitokotoko fa tsy haiko na ino anareo any zany na tsy haino fa tena mitatatata be mihitsy ilay izy amin'izao ohatry aminay ity. Tsy dia maheno nareo. Mahafinaritra zany rehefa tsy maheno nareo fa raha izay aloha dia tena tabataba be. Ndao ary hoentsika amin'izay ary ny teny voalohany indrindra. Inona ny fanamporofonina avy any amin'ny lanitra zany Elia zany. Ho resantsika ao anatin'ny testamenta taloha aloha ary ho tsindrintsika ato amin'ny tenin'ilay mpaminany Israelianina farany dia Yahozoa. Ny teny alika hatramin'ny testamenta taloha moa zany zany hoe ny
teny tany amin'ny tsisy idiran'ny ilay Yahosoa amin'any farany. Fa ny teny amin'ny testamenta taloha no jerevantsika ilay fanekena taloha zany dikan'izay dia mazava be mihitsy ny fahalalanao dia hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Araka ny boky Nisea 3:5 andininy voalohany sy ny faharoa. Manomboka zany ny teny milaza mihitsy ny fanaporofona fa zany Elia zany ambasadorany Yahosoa dia tsy avy ety aminareo mihitsiny. Fa raha avy ety aminareo izy dia tsy nafaka anareo tamin'ny fahotana. Ny porofo nefa mifafaka amin'ny fahotana ny olona izay miaraka amin'ny Elia dia ianareo izay dazy fa miseho manerana an'izao tontolo izao. Ianareo mihitsy ny vavolombelon'ny fahamarinana. Fa tena misy ny fanafana fahotana, misy ny afaka amin'ny fahotana ary tena tsy manota intsony. Izay sary izay efa hitan'izao tontolo izao dia porofo mitohaka amin'ny tendan'izao tontolo izao, na tiany na tsy tiany, na ekeny na tsy ekeny, na marina aminy na tsy marina aminy. Efa misy tokoa ny tsy manota intsony ary tena tsy manao ratsy intsony ary olona parfait. Ary izay sary izay mihitsy no midika fa efa tonga ilay avy any amin'ny lanitra ny lanitra noho ny amin'izao fanaporofona manaraka reko anareo izao. Ka ny bazin'ny fanaporofona zany dia tokana ihany dia ianareo izay daha tsy manao ratsy intsony, ianareo izay daha tsy mety manota intsony, ianareo izay daha lasa parfait tanteraka, perfect hoy ny Anglisy. Zany rehetra zany ny fanaporofona ny sovitan'ny Yahosoa, ilay zanaky ny avy indrindra teo mihazo fijaliana dia entiny Elia ankehitriny amin'ity planeta teranareo ity hoentina anaporofona. Efa tonga mihitsy ny avy any amin'ny lanitra ny lanitra dia omenantsika amin'izay mitondro sy ndininy. Izay atoko fa 5:50 andininy voalohany sy ny faharoa. Isaia 59:22. Indro ny tanany avatsy fa efa mavonjy ary ny sofiny tsy lali-dalovana fa mahare. Fa ny heloka roa no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitrareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavony anareo ka dia tsy mihaino izy. Io Andriamanitra io zany dia tsy mihaino ny mpanota. Ka raha ohatra ny izany ka tsy mihaino ny mpanota, ataony olona anankiray ahoana no mahafaka olona amin'ny fahotana raha mpanota izy. Izany hoe ataony olona izay mpanota ahoana no afaka olona ho lasa tsy mpanota. Ny olona ety an-tany rehetrarehetra ohatra nareo olombelona mantsy dia mpanota daholo. Ary amin'ny mampanota anareo tsy possible mihitsy no lasa tsy mpanota izay miaraka aminareo. Fa matoa zany lasa tsy manota intsony izay miaraka amin'ny Elia. Zany Elia zany dikan'izay fa tsy avy ety aminareo. Vakitsika amin'ny bokin'ny Joba 14. Joba 14. Aiza moa ilay misy an'ilay teny hoe fa tsy tika atao voatily izy. Firy moa lasa hoe tadidiko tany.
fa tadidiko izy hoe aiza izay olona maloto a raha fiteraka madio tsy haiko tadidinareo iny teny iny mba menana kely hoe zay teny izay rehefa atorony mamampo mamy mametoko tsy ambiny be fomba firy izy ohatrany any amin'ny andininy fafiry amin'ny jobo ao tadidiko mihitsy ny izy fa tadidiko laza 14 ny tadidiko aleka izy tadidiko fomba firy angamba izy siny hoe aiza akoriny izay maloto amoaka madio zay mihitsy le sary mipetraka anatin'le teny tsy aloha karona kely izy ary aloha tsy 14 ka io indray resaka vehivavy miteraka ny dikany io dia tilo izy aiza moa izy hoe aiza kory izy izay madio ateraky ny maloto ohatran'izay tena sy tadidiko mihitsy ny izy malefa kely aty io anareo izay mahay an'le teny fa tsy tadidiko mihitsy izy ty moa application fa tsy baiboly dia lasa tsy tadidiko mihitsy le hoe aiza moa misy an'izy tena izy ka tsy izy indray ty kay teny ty mihitsy n'izy kay aiza joba 14 ihany izy satria izy fatsafady aiza zavatra hafa mihitsy moa kay nita joba 14 ihany izy aiza ny misy madio ateraky ny tsy madio tsy misy na dia ray akory aza ny teny eto izany dia mametraka tsara mihitsy ny hoe tsy misy olona ho madio izany ka ateraky ny tsy madio izany hoe avy any amin'ny olona maloto izany tsy misy zavatra ho madio voaka mihitsy ny ao raha maloto izany Elia dia maloto automatika izay naterany dia olona miaraka amin'ny Elia zany dikan'izay fa matoa ny olona miaraka amin'ny Elia lasa tsy manota intsony matoa ny olona miaraka amin'ny Elia antapatapaka be zany matoa ny olona miaraka amin'ny Elia tsy manota intsony amboarina kely angamba le plasiny eny aminareo any satria eniko isy misy tapatapaka any aminareo any matoa ny olona miaraka amin'ny Elia tsy manota intsony a dia zany Elia zany mihitsy nefa madio ny dikan'izay tsy tapatapaka veneny aminareo any ay raha reo tenenako reo zany dia milaza mihitsy fa ny olona maloto dia tsisy Andriamanitra miaina ary avy any amin'ny olona maloto dia tsy misy zavatra ho madio mihitsy ny zavatra misy anefany a zay nge maheno hoe tapatapaka leny aminareo any raha mireo teny anankiroa nameko anareo reo dia milaza mihitsy tsara fa tsy misy Andriamanitra miaino ny mpaloto ka raha tsy miaino ny mpaloto io Andriamanitra io zany a ahoana moa zany ny afaka an'le olona ny fahotana
ianareo zay rehetrarehetra zany manirana azy tontolo zao izay indrindra no anindiko foana aminareo zay hoe porofoy fa tena nafany eo soanareo satria miditra makany amin'ny fanoerana amin'ny fomba aotra zany am'izay zao olombelona zao aiza koa ny apossible zany ahoana ianao no mahafaka olona ny fahotana aiza koa mavy any amin'ny lantinilantana anao zany ahoana ianao ny manambady tonga hatrany am'izany izay le hoe le Andriamanitra mampanota olona teny fa tsy mba ray Andriamanitra tsy mampanota olona ka zay ny vokatry raha Jesosy ka zay ny vokatry raha Jesosy ny Andriamanitra tsy izy natsoina rehetrarehetra dia tsisy fitafinareo ny famarinana Andriamanitra mampanota zany tsy Andriamanitra miaina dia tonga namiteny hoe aza miaino ny teny reny olona zay mivavaka amin'ny Andriamanitra tsy izy mpampanota anazy reny reto olona miteny izany masy dia olona tany amin'ny Andriamanitra tsy izy mivavaka dia rehefa tonga indray zao maheno zao fampianarana marina zao dia nazay ny marina teny bino manaiky azy hoe aiza koa misy avalantilanta zany olona vita no mino zany eo ane kely fa marina lehibe dia tanareo tsara amin'izany le fomba fampiasana ampiasainy dia volony sain'ny olona ahodiny amin'ny zava-tsisy dikany zay no tonga ny ely amampianatra hoe eno tsara foana ny teny ary tena mampime mihitsy ny dia le teny le Andriamanitra tsy izy dia voly miara-miasa aminazy reny reny no en'olo zareo reny ny fahendrena avy any amin'ireny no arahana nefa izy mahafantatra fa mpanota ary rehefa mpanota dia avy any amin'ny devoly dia Andriamanitra avy any amin'ny devoly miaraka aminazy iny no enony dia ny fahendrena avy any amin'ny devoly ny enony ny fahalalana avy any amin'ny devoly ny enony fa tsy mba ny fahalalana marina no arahana anjarantsika ny mieritreritra ny teniko izany hoe zany ny fahavoazam-be efa ny teny foana hoe aza mihaino ny teny demony fa rehefa mihaino ny teny devoly dia mivadika devoly ohatranazy vita ve fa tsy afaka ny fahotana ianao hatramin'izay fa Andriamanitra tsy isy mpampanota miaraka aminao io dia ahoana moa zany ny hevitra le Andriamanitra tsy isy mpampanota no arahanao efa fantatra fa mpanota anao hatramin'izay dikan'izany tsisy Andriamanitra niaraka taminao dia ahoana moa le Andriamanitra tsy marina ny arahanao indray no mbola enona indray ny apahana teny avy any aminazy zany le te hoe ny aza mba nisaromany devoly ihany fa zao sarona ny amints'izy itenenako sy nanarako antsika rehetra hoe mamitany ho an'izay resy lahatra rehetra satria maneran-tany moa ny teny dia tsy misy efanefako foana ny teny manerana azy tontolo zao fa mazava io teny io ny vavolombelon'ny fahamarinana zany Eliazana dia tsy ampiseho ny herinay sy ny fahefanay zay dia ny olona hitanareo tsy manota intsony tsy olona ray na olona roa kory no miteny azany na folo na zato amanarivony no miara manao fanambarana azy vavolombelona amin'ny teny fa tena tsy manota intsony ary tsy manao ratsy intsony ataonao ahoana ny amaly an'izany ary tsy hoe koa ny olona manaraka anany anatin'ny lavatranoko re olona reo ka hoe fahanako hoanina sakafo izy dia mody manaky ny teniko samy manana ny tranony samy manana ny ataony samy manana ny asany fa samy mitazona ny famaseny ary tena tsy manao ratsy mihitsy ho vavolombelony ahosoasy ny famezam-boninahitra ny dadamala iava reo ny vahoaka an'Andriamanitra manamarina zany fanaporofona voalohany fa matoa misy ny fanafana fahotana dia ny haino Andriamanitra ny dikan'izay ka rehefa mihaino Andriamanitra dia afaka ny fahotana le olona zay nenony ary tsy me manao ratsy intsony mazava ho azy fa le olona nenony voalohany dia zay mitondra ny teniny io ary matoa mihaino anazy Andriamanitra dia tsy mpanota intsony io ary raha tsy mpanota intsony io io olona io tsy avety atany amina avety aminareo zany avy any amin'ny lanitry ny lanitra io satria ny lalàna mihitsy no teny fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota ianareo rehetra zay natera-behivavy ety nefa maloto daholo tozany hoe ngainao sy natera-behivavy nateraky ny vehivavy fa hafa mihitsy ny fandehan'ny Eliazany Eliazany efa nitantanana efa nitantanana izy ary nalovana hatrany mbola kely izy ary nitehirizina foana izy mandrapahatonga ny andro teny iarany amin'ny dada Iavasy Joshua navelany ny aina tahaka ny olombelona rehetrarehetra izy fa voafidy izy ary voalary
mandrapatonga ny fotoana zay etsona azy am'izay zany ny atao hoe Elia zany ary efa tonga am'izay ny fotoana ny etsona azy andovy am'izay taovy ny asanao de io izy mitsangana azy niaraka taminy de tsy nanao ratsy intsony tsy manao tentsony profo zany efa madio io olona io dikan'izay matoa navita nanafaka olona madio satria ny lalàna de miteny hoe aiza koriny izay olona malotoka hiteraka madio na hoe aiza koa zay rehetra zay hoe madio ateraky ny tsy madio izany teny zany de manaprofo zany fa matoa afaka ny fahotana ny olona zay miaraka amin'ny Elia ambasadiovany Joshua Elia mihitsy ny madio voalohany indrindra fa raha tsy madio zany Elia zany de tsy afaka ny fahotana ny olona ary tsy ho lasa tsy ho tonga tsy mpanota ny olona ary mbola mpanota foana ny olona raha toa ka tsy madio zany Elia zany fa matoa ny olona efa tsy manota intsony Elia mihitsy ny madio midikan'izay zay ny fanaporofona voalohany amin'ny testamenta taloha hoe matoa afaka ny fahotana ny olona ankehitriny madio le olona miaino anazy io Andriamanitra io satria ny lalàna de hoe Andriamanitra tsy miaino ny mpanota matoa nefa le olona zany afaka ny fahotana miaino anazy Andriamanitra ny dikan'izay miaino an'le ny rany izy ny dikan'izay ary matoa miaino anazy io Andriamanitra io amin'izao fanafana fahotana matanjaka de matanjaka amin'ity planeta terre nareo olombelona ty tonga eto ilay tsy mahay manota intsony dikan'izay ilay ny rahany dada Iavamalala Eliano anarany naniraka anazy Iavano anarany reo toko sy ndiny hitanareo reo adianinareo reo ny fanaporofona fa tena mandeha ny fanafana amin'ny fahotana mandeha zany io lasa tsy mahay manota intsony zany midika zany fa tonga eto aminareo ilay henon'Andriamanitra teny midika zany fa tonga eto aminareo ilay tsy mahay manota intsony tonga eto aminareo ilay efa madio fa tena mipetraka ara possible avy ety aminareo ety ambony tany ve de olona zay satria ireo mpitondra fivavahana manerana azy mpitondro zao reo na iza na avaiza na tao amin'ny fivavahana inona ny misy azy na fivavahana inona ny misy azy zay karazan'Andriamanitra rehetra natsony olona de mitovy daholo ny patron mpampanota daholo de volo satana zany dikan'izay ny resako io tsy nisy olombelona afaka ny fahotana zany teto naray aza fa izao ny fanafahana ny fahotana vo misy amin'ny alalan'ny Elia fa raha ohatra n'izany ka tena nareo olombelona reo ny hoe mba nisan'izany atao hoe tsy mpanota zany efa elinareo nafaka olona tamin'ny fahotana fa matoa ny olona tsisy afaka nareo amin'ny fahotana mpanota nareo avy ety an-tany nareo ka raha izany Elia zany koa avy ety an-tany ohatra nareo de tsy nafaka amin'ny fahotana tahaka an'ireo olona mpitondra fivavahana na viaiza ohatra ny zareo fa matoa Elia navitany nafaka olona amin'ny fahotana alasa tsy mpanota intsony zay miaraka aminy alasa tanteraka de tsy avy ety an-tany zany Elia zany fa avy any amin'ny lanitra ny lanitra izy matoa miaino azy ny dadany ary matoa zay miaraka aminy de tsy manota intsony ary tena afaka amin'ny fahotana fa naporofona zany fa tsy avy ety aminareo izy ray zay teny zay miporofontsika amin'ny testamenta taloha le izy fa naporofona faharoa ndray ho porofontsika amin'ny teny le mpaminany farany
Yahoshua no anarany. Ahoana indray ny tenin'ilay mpaminany farany Israelianina? Satria mpaminany Israelianina ny nareo teny. Io moa ilay fampianarana mandeha foana amin'izao tsika amin'ny teny izao. Araka ny Deutéronomia 18:15 hoe mpaminany Israelianina ny nareo, ary Yahoshua dia mpaminany Israelianina. Deutéronomia 18:15. Ahoana ny fipetraka an'izany teny izany? Hoe io ny tenin'ny mpaminany. Ary ilay mpaminany farany izay atao Yahoshua, ilay mpaminany farany Israelianina, izay no dao jerevantsika indray ny teniny. Dia izao ny tenin'io Yahoshua io hoe aza manota intsony. Ny tanjona izany dia ho lasa tsy mpanota ny olona. Fa raha mbola mpanota ny olona dia tsy izy izay, tsy miaraka aminy izay. Araka ny boky arikatra amin'ny Matthieu, tsy Matthieu moa fa Jauna ilay izy. Jauna 8:11. Araka ny efa haitsika sy fahafantatsika. Ary hoy izy, tsy misy tompo. Dia hoy Yahoshua taminy, izaho koa tsy manameloka anao mandehana, ary amin'izao tsisy ireo dia aza manota intsony. Araka ny Jauna 9:20. Hoe aza manota intsony ianao. Izay izany ny tenin'io Yahoshua io. Tsy n'existe teto amin'ity planeta Terre ity mihitsy io taoriana na tsy nateo intsony ny Yahoshua sy ny apôstôly. Rava izany teny izany. Tsy n'existe intsony izany. Tsy nisy olombelona nahavita natateraka an'io teny io, na iray aza. Afa-tsy Eliary ihany. Eliary ihany nahavita natateraka an'io teny io aza manota intsony. Fa namporofona faharoa. Fa tsy avy ety an-tany avy ety aminareo ity izany Elia izany fa avy any amin'ny lantilanty izy. Atỳ nahavita natateraka an'io teny izy hoe aza manota intsony. Ny olombelona rehetra izay ety an-tany nateraka ny vehivavy tahaka anareo ety an-tany, dia mitovy lenta sy kilasy anareo, tsisy afaka mifahotana anaray aza. Elia kosany dia niaraka taminy afaka mifahotana. Izy koa izany nateraky ny vehivavy nefa ny maloto e. Ny resahana eto nateraky ny vehivavy dia eo tsy nafaka tamin'ny fahotana. Tsy afaka tamin'ny fahotana izy. Fa Elia tena afaka tamin'ny fahotana sady nafaka tamin'ny fahotana. Satria tsy avy ety aminareo izy fa avy any amin'ny Yahoshua. Avy any amin'ny lantilanty izy. Ahoana ny fanaporofona aminareo ataon'ny Elia fa avy any amin'ny lantilanty izy. Izao no nalàna navoaka an'io Yahoshua mpaminany farany. Azo omena ny alika izay masina. Vakitrika indray izay teny izay araka any amin'ny boky Matthieu 7. Matthieu 7 aiza misy 9:1. Matthieu 7:6. Aza omena ny alika ny zavatra masina. Ary aza tsy mpeo nolona ny kisoa ny vato soanareo. Fandrao anitsaka an'izany izy ka hifototra dia miraviranareo. Ny lalàna nameny Yahoshua dia hoe azo omena ny alika ny zavatra masina. Matthieu 7:4-7:6. Matthieu 7:1. Izany hoe ny teny dia milaza mihitsy fa aza omena ny alika zavatra masina. Tsy fampitoviana olona amin'ny alika akory izany fa tenin'Andriamanitra no miteny an'izany. Ka raha misy tezitra amin'izany dia ndana tezitra amin'io Andriamanitra ny Abrahama io. Misy tokony izy no miteny iny. Izy anefa ilay oharina amin'ilazay ny tenin'Andriamanitra io alika. Reto alika reto no tenin'Andriamanitra dia reto mpanota ny velany mpijangatsanga sy mpanao ratsy ireo. Tsy azo omena an'ireo mihitsy ny fahamasinana zavatra masina avy any amin'ny lantilanitra.
kanefa n'ilay fahamasinana mihitsiny a izao entina izao satria matoa afaka amin'ny fahotana ny olona lasa masina izy nazo zavatra masina izy ary ny fahazaony an'ilay zavatra masina mihitsiny dia ny fanay masina noraisiny mihitsiny a io masary mpiarana io Andriamanitra io hoe azo omeny alika ny zavatra masina. Izany hoe ny olona mpanotany ivelany dia tsy mahazo ny zavatra masina, fa ny olona mahazo ny zavatra masina dia tsy maintsy avy eny amin'ny lanitra ny lanitra ihany vao mahazo an'io izy. Lovakintsika izay teny izay hoe matoa zany Elia navitana afaka olona tamin'ny fahotana ary lasa tsy nanota intsony ny olona lasa masina ny olona nandray ny zava-masina avy eny amin'ny lanitra ny lanitra dia Elia mihitsy ny avy eny amin'ny lanitra ny lanitra ny dikan'izany matoa ny zavatra avy eny amin'ny lanitra ny lanitra manaraka anazy. Dia ny fanahy masina manala olona fahotana. Apokalipsy toko 2:20. Verset 15. Apokalipsy 22:15. Fa ny velona ny alika sy ny mpanao ratsy sy ny mpijangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary izay rehetra tia lainga sady mpandainga. Même classe mihitsy ireo any ivelany daholo ny mpanao ratsy rehetrarehetra. Any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra. Araka ny teny alika hatrany Apokalipsy 21:27 hoe Apokalipsy 21:27 ary tsy mba hiditra mihitsy izay tsy masina na izay mpanao vetavetana izay mandainga fa izay voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany. Fomba azo miditra amin'ny lanitra ny lanitra zany ny mpanao ratsy rehetra anatin'izany ny alika. Ary ilay alika dia tenen'ny dada Iava hoe any ivelany ny alika. Zany ny alika zany dia zavatra any ivelany tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Reny zavatra avy any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra reny ny Andriamanitra azo omena ny zavatra masina. Ten'Andriamanitra miteny izany fa tsy za va iovako io tsara io fa omeko anao idolo le teny io. Andriamanitra Abrahama namoaka an'io. Ka ny olona mpanota zany ty resahana ity zany hoe any ivelany ireo. Ny zavatra masina nefa tsy azo omena andreo any ivelany ireo. Aiza zany nisan'ny ambasadeur-n'i Joshua Elia matoa navita zao zavatra zao izy. Mazava zany ny ambasadeur-n'i Joshua izay nahatonga olona lasa masina sy mpanota intsony fa tsy mba olona any ivelany izy. Any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra fa ao amin'ny lanitra izy. Avy any izy ny dikan'izao. Matoa navita olona tsy manota intsony izy lasa parfait ny olona miaraka aminy tanteraka tsy avy ety an-tany izy satria ny ety an-tany mpanota dehoro izy ten'Andriamanitra ny alika. Dehoro reny. Zany hoe tsy ao amin'ny lanitra reny. Ny tsy avy any amin'ny lanitra reny dia dehoro tsy mahazo mitondra zava-masina. Matoa Elia navitana nahatonga olona lasa masina tsy manao ratsy intsony Elia avy eo amin'ny lanitra ny dikan'izay fa tsy mba dehoro zany izy fa tena à l'intérieur izy. Dans le ciel des cieux. He is from the heaven of heaven. Hozy ny anglais. Il est venu du ciel des cieux hozy ny frantsay. Izy dia avy any amin'ny lanitra. Satria ilay fanjakatsika dia any amin'ny lanitra fa tsy ety an-tany. Ka raha hoe any ivelany ny alika any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra ny dikan'izay. Ny fanjakako nefa noho izay Joshua dia tsy ety amin'izao tontolo izao fa ny fanjakatsika dia any amin'ny lanitra ny lanitra. Hoe afaka izay izay teny izay hoe ny fanjakatsika dia any amin'ny lanitra ny lanitra. Azo kalokakely an'izay indray
hitantsika izy Filipianina 3:20 Filipianina 3:20 fa ny fanjakatsika dia any an-danitra io zany eo any amin'ny lanitra ny lanitra ary ihany koa no endaka atsika mpamonjy dia iahosoatombo mazava be zany fa le hoe any ivelany dia any ivelan'ny lanitra ny lanitra ny dikan'izay ianareo avy ety an-tany reo zany resahany zany hoe ilay lazaina fe any ivelany alika zany de olona ny ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra tsy any amin'ny lanitra ny lanitra izy zay tsy avy any amin'ny lanitra ny lanitra rehetra zany resahana zany nareo olombelona kely ety an-tany zany tenenina amin'izany resaka zany zany mahatonga nareo tsy mahafaka mifahotana olona io tsy afaka fahotana amin'ny olona mihitsy nareo satria nareo avy ety an-tany Filipianina 3:20 ianareo zay avy ety an-tany dia tsy afaka olona fahotana zany no vina no vina ary zany mahatonga nareo tsy navita nafaka olona fahotana satria nareo any ivelany lanitra ny lanitra nareo fa rehefa tonga amin'izay le avy any amin'ny lanitra ny lanitra nanaraka anazy ny zavatra avy any amin'ny lanitra ny lanitra mahafaka amin'ny fahotana dia ny fanahy masina izay resana aminareo dia io ny olona fa tsy mahay manao ratsy intsony tokoa ary tena tsy navita manao ratsy intsony ary sambatra izay tafaraka amin'ny Eliazo fa tena tsy mahay manao ratsy intsony izy izao teny izao ny fanaporofona fa i Eliazo zany dia ao amin'ny lanitra ny lanitra izy ary tany amin'ny lanitra ny lanitra izy satria ny ao amin'ny lanitra ny lanitra no manana ny zava-masina ary zay avy eo amin'ny lanitra ny lanitra no manana ny zava-masina ary ny zava-masina miaraka amin'izany Eliazo zany avy any amin'ny lanitra ny lanitra dia ny fanahy masina izay natonga an'ireo tsy manota intsony ary rehefa tsy manota intsony ny olona tanteraka mihitsy ilay teny hoe any amin'ny lanitra ny lanitra ny olona anankiray tafapetraka any amin'ny lanitra ny lanitra koa iny zany araka ny tenin'Andriamanitra hitantsika hoe fa ny fanjakatsisy dia ny amin'ny lanitra ny lanitra mazava zany fa Eliazo matoa nafaka olona fahotana dia tsy avy ety an-tany fa avy any amin'ny lanitra ny lanitra mazava be io teny io dia tsy mba avy ety an-tany avy ety aminareo fa raha zany dia tsy mahazo mitondra an'izao fanafana fahotana zao koa izy tahaka anareo hatramin'izay tsisy nafaka tamin'ny fahotana fa raha voalasa ny apôstôly maty dia tsisy tsony ny fanafana fahotana zava-doza no nataonareo olombelona novainareo ny anarana marina zavatra hafa no tomponareo Andriamanitra tsy izy daholo no tomponareo mpiara-mamindra amin'ny devolo no tomponareo io zava-doza nahazo anareo io noho izany fanaporofona mazava be zay teny zay matoa afaka amin'ny fahotana zany ny olona miaraka amin'ny Eliazo dia tsy olombelona tahaka anareo izy dikan'izany fa avy any amin'ny lanitra ny lanitra satria ny avy any amin'ny lanitra ny lanitra ihany no mahazo ny zava-tsoa avy eo amin'ny lanitra ny lanitra satria hoe azo omeny any alika izay zavatra masina ka ny zavatra mahafaka amin'ny fahotana zany zavatra avy any amin'ny lanitra ny lanitra zany dia ny fanahy masina tsy azo ny olona ety an-tany zany hoe hoentin'ny olona ety an-tany zany fanahy masina zany aiza koa ny ampitombona an'izany fanahy masina be avy any amin'ny lanitra ny lanitra dia n'olombelona kely io dia hitondra azy aiza ny apety an'izany aminao ianao maloto dia ny zavatra hoentinao masina be iny dia aiza ny apety an'izany ny fanahy masina ngeka zava-boary afaka miresaka sy miteny ary ireo mihitsy manao ny fanafana amin'ny fahotana io no nibaiko ny Eosany menazy amin'izy mitary-dalana ho amin'ny marina dia izay no mahatonga ny olona tsy manota intsony ary zany fanahy masina zany dia avy any amin'ny lanitra ny lanitra zany rela hoe azo omeny ny alika ny zavatra masina izay miaraka amin'ny fanahy masina io zany zavatra avy any daholo vao mahazo mety io dia izay no mahatonga ny Eliazo hoe avy any Eliazo matoa miaraka amin'ny fanahy masina izay mandala amin'ny fahotana ary izay no fanaporofona fa avy any mihitsy ny Eliazo satria io fanahy masina io no mahatonga ny olona tsy manota intsony ary io fanahy masina io no mahatonga ny olona tsy mahay manao ratsy intsony lasa parfait ary zany ny fanaporofona mipoaka ny tendany olona fa tsy azo no lavina intsony zany devolo sisa ny mandahany zany ko izay maha-devolo ny devolo fa tsy zay izy dia tsy atao hoe devolo izy tsy mety mamaly foana izy fa saingy tsy azo nytoerana kosiny io ny olona fa afaka amin'ny fahotana efa lasa tsy namantsony efa tonga ny ilany amin'ny lanitra ny lanitra zany no midika fa tonga dia avy any amin'ny lanitra ny lanitra io izy io hitanareo io ny sariny za zay miteny io Eliazo io
fahatelo zany zay izy fa ny tena mipetraka afarany am'izay efa mazava aloha zany iny ny fahafahana amin'ny fahotana no profo fa tsy abe tia-tany Elia fa avy any amin'ny lanitry izy fa tsy maintsy nalefa olombelona izy mba hamonjy anareo tahaka nataony Yehosoa satria tsy maintsy hiara-monina aminareo olombelona izy tahaka ny Yehosoa koa izay zoko malalany dia tsy maintsy natao olombelona izy nateraka ny vehivavy koa izy tahaka ny Yehosoa fa ny tena mipetraka manino izy ny manambady valy teny omeko anao Yehosoa tsy manambady satria izy tsy tia hanambady fa tsy misy lalana mihitsy miteny fa tsy mahazo manambady Yehosoa raha tonga taty fa izy mihitsy tsy tia hanambady satria tsy tiany zany ary tsy mety aminazy idirany Elia zany fa nazy voninahitra ho azy mandrakizay fa ny lalànany Yehosoa mihitsy dia tsisy miteny mihitsy aza manambady zany ny lehilahy zao ny lalàna ny dada Iava noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny kaikamana ny vadiny ary laso nofiray izy roa tsy misy Yehosoa nandravan'izany teny zany mihitsy eo raha vaky ty teny tary amin'ny fanamboarana anareo ty fa raha zany dia efa tsisy manambady tsony ny olona ino nge mbola manambady tsy nandravany didiny dada Iava mihitsy zany Yehosoa zany tamin'ny famoronana anareo fa navela hiteraka ny olona ary mbola mitoy zany mandrakandroany mbola tsy namoaka didi mihitsy ny Yehosoa aza miteraka tsony nareo olombelona fa aoka tsy hivaty tsony lasy mivady tsisy nanao an'izany mihitsy noho zany ho an'ireo izay milaza fa manino ny Elia manambady ianao ke zany manohitra lalàn'Andriamanitra fototra mihitsy zay nge nateraka olombelona koa Elia nge natao olombelona tahaka ny Yehosoa izay na tonga nateny hoe izy ny tsy tia hanambady ny amin'ny momba anazy manokana dia tsy idirany Elia mihitsy zany fa raha ohatra ny Yehosoa zany ka mba tia hanambady tety azo natao tsara mety zany fa zany efa milaza fa izy tsy nanambady izy ary marina zany inona ny antony izy ny tsy tia hanambady satria tsy te hianambady fotsiny zao izy zay ny tiany zay ny mety aminazy fa tsy afaka hiditra amin'ny momba ny Yehosoa manokana mihitsy fa raha ny lalànany Yehosoa dia tsy nanova ny teny ny dadany mihitsy izy Iavano anarana dada Iavano ny teny hoe manambadinareo mba hiteraka nareo afaka manambady mihitsy ny olona fa napetraka Yehosoa kosany hoe aoka ny lehilahy ray ho vadiny vehivavy ray ary aoka ny vehivavy ray ho vadiny lehilahy anankiray valy teny omeko an'ilay fivavahana izay milaza fa hoe tsy mahita ao anatin'ny baiboly izy fa hoe lehilahy ray dia manambady vehivavy ray ary ny vehivavy ray manambady lehilahy ray satria mandeha be anatin'ny internet any zany teny zany za tsy anona le fivavahana fa mahafantatra an'izany ho an'reto manambady bidibe reto dia meko anao ny tenin'Andriamanitra ho an'ireo rehetrarehetra izay miteny an'izany fa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy zany adoke tsy efa tsy te izay teny izay satria parenthèse kely menanareo zany ary ikatra amin'ny bokyny Kolosiana angamba izina sy diso rokarona kely indray lekarika kely indray aloha zasy kely aloha zasy aloha tena tsy efako misy sy tany Richard Korintianina voalohany moa fa tsy Korintianina voalohany 7:2 Korintianina voalohany 7:2 dia amin'ny teny frantsay toutefois pour éviter l'impudicité zany hoe mba hialana amin'ny fijangajangana zany que chacun ait sa femme que chacun ait sa femme
Cela veut dire que un homme, un mari, doit seulement avoir une femme. Zany hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray. Et que chaque femme ait son mari. Donc une femme doit se marier avec un seul mari, un seul homme. Voilà la loi du mariage. Ka valy teny omeny anareo rehetra izay aminazy hoe aiza misy minazy ao anatin'ny soratra masina fa hoe lehilahy anankiray dia manambady vehivavy ray fa tsy maintsy manambady vehivavy lehibe ny lehilahy. Non. Lehilahy ray manambady vehivavy ray. Io izy io. Korinthianina voalohany toko 7 dia ny faharoa. Io zany avakeo. Lalàna ny Yahoshua, le dernier prophète. Miverina any amin'ny voalohany. Lahy sy vavy nanamboarana anazy dia lehilahy ray ho an'ny vehivavy ray. Izay nanamboarana anareo araka ny boky ny Jiosy. Eo amin'izay izay ny lalàna ny Yahoshua. Fa tsy misy Yahoshua amin'ny teny mihitsy hoe aza manambady nareo. Hoe aza manambady tsy isy an'izany ety amin'ny Yahoshua. Zava-doza ary izany satria mandrara lalàna fototra nataon'ny dada Maria Iavana izy zany. Ka Eliany dia nisafidy ny hanambady. Tsy misy mpandikan-dalàna mihitsy zany na ny kely azy. Fa ataovy ray fotsiny ny vadinao. Fa ny vadiko dia anankiray. Dia mety be mihitsy izany. Tena tsisy olana mihitsy izany. Nanaraka lalàna tsara mihitsy izany. Lalàna ny famorona ny olombelona izay lasa ny vadik'olombelona tety. Fa izany na dia avy eny amin'ny lanitra izany. Za koa nataony dadako iayava ho lasa olombelona dia manaraka lalàna amin'ny tany amin'ny maha-olana tsisy olana mihitsy izany. Dia teny ianao hoe ka ahoana ary ny voalaza teny Andriamanitra hoe tsisy manambady ny avy any amin'ny lanitra fa tahaka ny anjely. Ka le anjely nge tsy nivadika olona. Tsy nisy anjely navadika olona zany tety aminareo tety. Fa ny anjely dia zava-boary mandehandeha izy dia miveriny amin'izay naniraka anazy foana iny izy. Miveriny amin'ny toerana izay nametrahana azy izy. Izay ny toe anjely. Fa tsy nivadika olona ohatry ny Elia zareo. Fa Elia nivadika olona. Natao olona mihitsy ny Elia. Dia izany mahatonga ny afaka manambady Elia satria izay ny tiany Elia. Ary izay koa no nandaminana ny lalany dia bety izy manambady. Misy olana mihitsy izany. Ary ny dadako ilay naniraka ny fanahy masina niraka tamiko nankaty. Ilay nanendry anahy izy mihitsy miteny hoe dalanao manambady. Dia inona ny olana amin'izany? Nanaraka lalàna mihitsy ny izay. Ary ny fanarana lalàna tsy midika hoe fahadisolana fahotana. Autorisé izany avy any amin'ny lanitra ny lanitra. Dada Maria Iavana mihitsy no nametraka an'izany lalàna izany. Fa napetra fotsiny hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray. Ary vehivavy ray manambady lehilahy ray. Izay ny lalàna amin'ny fanambadiana. Rehefa manaraka an'izay ianao dia tsisy fahadisoana. Ka izay ny valy teny menan'ilo hoe Elia akory dia toe anjely maso dia tsy hita maso izy. Fa mandehandeha izy. Ka ireo ilay teneny Yahoshua hoe fa amin'ny fitsangana amin'ny mady dia tsisy tsony manambady na voka-pakarona. Fa tahaka ny anjely any amin'ny lanitra ny lanitra izy. Ka ilay anjely any amin'ny lanitra ny lanitra tsy mipetraka ety an-tany navadika olombelona. Fa zareo dia anjely. Tsy olona izy fa anjely. Ka raha ataontsika hoe tsy mbola nivadika olona dia tsy mahazo manambady. Raha Elia zany tsy mbola nivadika olombelona ohatran'izao hitanareo zao hoe mihinam-bary miaraka ohatry miara mandeha amin'ireo ambony tomobily hita maso miresaka azo resitahana. Raha ohatran'izay ny Elia ka tsy mbola misy ohatran'ny olombelona tahaka an'izao nateraka ny vehivavy, izay na toe tsy mahazo manambady izy. Tsy mahazo manambady izy satria tsy mbola nivadika olona. Fa lasa klasy mitovy amin'ireo anjely ireo. Dia ny anjelany tsy mahazo manambady. Satria tsy mbola nivadika olona, tsy mbola niova olona zany izy. Fa
fa raha vao iny foa izy miova olona dia manaraka ny lalàna ny olona izy dikan'izay. Ka eny ahy efa lasa natao olona dia manaraka ny lalàna ny olona izy dia afaka manambady izy araka ny safidiny. Ka ny nandefa nananambady dia ny dadako iayava ary ny zoko atao hoe Yahosoa no teny hoe dala no manambady fa izay ny mety aminao dia nanambady Elia ary tsisy lalàna manohitra an'izany. Hoe afaka itsika hoe fataka ny injily eny amin'ny lanitra izy aloha. Resarekako kely izay dia maneho Matthieu any fa Matthieu 22:30. Matthieu 22:30. Divona kely ary olona. Vai. Misy gripa be mihitsy manafiparika ty amin'ny paritafiarinay ity zao. Efa tonga dia mihevonevona be mihitsy. Miaratsiny amin'ilay tsy tia mihevona ko ino mikoseny maha-olona ny olona tsy maintsy mihevona ary tina anao teo. Matthieu 22:30. Fa amin'ny fitsanganan'ny maty dia tsy mba misy afakavady na voaka-piakarana fa ho tahaka ny anjely any amin'ny lanitra lanitra izy. Anjely an-danitra zany. Fa ny anjely izay tsy nivadika olona, mbola tsy niova ho olona, reny tsy manambady reny. Zany hoe raha mbola any amin'ny lanitra ianao zany ka tsy nivadika olombelon'ny rano anankiety dia tsy mahazo mivadika olona tokoa ianao zany. Satria tsy mbola navadika olona dia tsy mahazo manambady. Fa izay efa nirana ka novaina ho olona ety aminareo ety mahazo manambady mihitsy. Fahalalana zany afaka manambady izy. Izay no tonga miteny hoe raha Yahosoa ange nanambady tsisy lalàna manohitra an'izany fa izy tsy tianao an'izany ary izy tsy natao izy zany tsy vonany andeha amin'izany satria tsy mety aminazy izy. Ka izay moa zany ny momba anazy tsy hidirako mihitsy zany fa amampamorona anazy izay tiany io. Fa raha ohatra izy nakavady tsy olana aminazy koa zany, tsy manohitra lalàna izy. Fa Elia natao olona, efa lasa olona Elia, nateraka olona izy, miaina ohatran'ny olona izy. Tonga manambady izy ny dikan'izay. Rehefa afaka manambady izy inona ny olana aminao amin'izay. Eto raha teny lalàna izy ake miteny fa tsy mahazo manambady Elia. Lalàna izy atao fanjakana masina atao amin'ny Yahosoa. Tsy misy an'izany ato. Afaka manambady tsara mihitsy izy. Ary tena mahazo mihitsy izy fa tsisy lalàna manohitra an'izany. Ka izay zany mivaly teny amin'ilay ianao miteny hoe ahoana moa anao manambady? Raha avy any amin'ny lanitra ianao ko ianao manambady. Tsisy lalàna manohitra an'izany mihitsy eo amin'ny Yahosoa fa mety be ary zany. Satria ny lalàna ny dada Iafady hoe manambady ny lehilahy misaraka amin'ny ray aman-dreny dia manambady izy. Lalàna tsy maintsy atao zany raha lehilahy ianao. Ka zany tsy vehivavy fa lehilahy dia manaraka an'izay zany dikan'izany. Fa raha zany lasa sarim-bavy ka tsy mety zany. Zato sarim-bavy fa tena lehilahy mihitsy ny dia manambady pirofo fa lehilahy dikan'izay. Ary narako lalàna ny zoko malalako Yahosoa dia ny lalàna narako dia hoe manambady ray ihany za ka vehivavy ray mivadiko. Manaraka lalàna mihitsy ary tsisy lalàna manohitra an'izany mihitsy eo na andray aza. Tsy misy hoe rehefa miaraka amin'ny Yahosoa nareo na avy any amin'ny lantilanitra reo dia aza manambady fa tsy mahazo manambady. Tsy misy an'izany ao.
tsy miexiste mihitsy zany nankely ara fa mateonao tsy manambady a safidinao zay ary safidinao samy manana ny safidiny ka ny azy safidiko midadako am'teny zany nao manambady fa zay mety aminao de nanambady zany ary tsy misy rahana manohitra an'izany ary mety be zany tsy mahita zavatra manahirana am'izany ka izay le valy teny ho a averiko tsara ho anareo le miteny hoe raha veny amy lanitry noko mihena manambady ko lalana zany lalàna mihitsy ny ara ty no arako fa vehivavy ray fotsiny tsy maintsy vady de manaraka ny je fa azo atao tsara raha manambady ary tena fanapolofona ny teny dadamara iavà zany fa rehefa anao misafidy e tsy anambady a ka safidinao ndray tsisy manohitra an'izany safidy io manambady anao safidinao zay tsy manambady anao safidinao zay fa mahazo manambady anao fa kosa raha ihany ny vadinao fa lalàna zany fa ao amin'eo soa tsy misy hoe voarary anao manambady tsisy an'izany fa raha safidinao le izy a ay fa raha miova indray ny safidinao a za nambady sikolana zany safidinao zay io a tsisy mabedy anao an'izany mihitsy manambady anao tsy bedy manambady anao tsy bedy fa safidinao zay ka lalàna zao arahana zao fa ny devolo mitady andika lalàna mamorona lalàna tsy fantatra indray le devolo ay zay misy lalàna to amin'eo soa tsy mahazo manambady ny lehilahy avy any amy devolo igny e zany sary zany de mandrarany tsy manambady io vakitsika indray zay teny zay le vakitsika farany traka kely am'izay aloha somary mbola veriko kely mihitsy ny temoty voalohany a toko faefatra lasony hoe anao vetsika aloha le anateo misy ny tenina mafiso kely ty a temoty voalohany toko fatelo a andiny faharoa ambiny folo temoty voalohany a 3:12 Timothée voalohany 4:3 zafady indrindra Timothée voalohany 4:3 Timothée voalohany 4:3 zay mandrara tsy anambady anao mavaketsika misy andininy voalohany sy ny faharoa fa ny fanahy milaza marina Timothée voalohany toko faefatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo fa ny fanahy milaza marina fa amin'ny andro fivoriana dia emotra amin'ny finoana ny sasany manaiky fanahy mamitaka sy fampianarana ny demonia amin'ny fiatsaram-belatsiany filaza lainga ka voapetaky ny vimamay ny fieritreretany sa misy olona mampianatra zava-dola zany ty olona fanahy mamitaka ny eo anatiny eo zany inona teo an'ity fanahy mamitaka ty zay mandrara tsy anambady ka ny olona miteny an'izany ianao tsy tokony manambady a fanahy mamitaka ny eo anatiny eo izay olona miteny an'izay fanahy devolony ao anatin'izay olona zay de mandrara ny ilay ao ianao manambady ikazay manko hoe ianao tsy mahazo manambady de zay olona zay zany zay miteny an'izany fanahy mamitaka ny eo anatiny eo satria mandrara ny programa ny dada iava amin'ny olona namboarina ka rehefa nisy olona ny programeny dada iava ho tonga olombelo ary lasa lehilahy de mahazo manambady izy fa ny mandrara ny lehilahy anankiray tianambady de olona fanahy mamitaka ny eo anatin'izay olona mandrara zay ka mieritreretany zany zay manao zay hevitra zay rehetrarehetra fa vao mety tena mahdivolobe anao zany mahazo manambady tsara zany Elia zany lalàna mihitsy ny zany ary manaraka an'izany tsara mihitsy
fa kosany a manambady tokana lalàna zay de zay ny namaranako ny teny ko tsiketra rehetra koa mirary soana rehetrarehetra eto amin'ity planeta terre nareo ty aza manaiky fampianarana demoni tsy ho sy oletiny demoni fa manarah ny eliany zay mazava aminareo zava-drehetra zao alefa ny devoly taolo ny hevitra rehetra zao de mandeha ho azy koa ty mivavaka izy aminazy fa raha veny amin'ny lantilanty ely a de tsy afaka manambady izy le fety eliany ke fa lasa olombelona fa raha tsy mivadika olombelona kosa ny eliady tsy mety zay hevitra zay fa raha vo lasa olombelona izy a de tsy maintsy manaraka ny lalàna ny maha olona anazy izy fa lalàna zany raha veny amin'ny dada malala iahy avany lalàna amin'ny maha olona ny olona de tsy maintsy arahany zay ny tsy fanarahana zay kosa de mety fa raha ianao indray no misafidy hoe za tsy anambady a indray safidinao iny fa tsisy mandrara safidinao am'izay safidy ohatra Jehosoa safidy ny tsy anambady tsisy mandrarana azy am'izany mihitsy fa raha nanambady ary izy de tsisy mandrarana azy tsy anao zay koa zay lalàna ny dada iavany manambady fa saingisy moa efa lasa nandeha Jehosoa ny tiako tenenina anjarany ely am'izay zao mandeha izy zany mbola tsy vonona ny anambady fa maty moa Jehosoa ka izy tsy tao anatin'ny programme anambady fa ely azy eo fa efa eto aminareo a izy programme anambady tsy misy fahadisoana mihitsy zany na kely azy ao amin'ny Jehosoa ary mety be ary zany vo miara zany tsara misy namana makivaky amin'ity fiainana ity mila namana ty a ka tsy olana mihitsy zany tsy mandika lalàna mihitsy zany na nykely azy zay nga manonteny tamin'ny fampianarana ataontsika larana fahenina zany fampianarana androany larana fadimy ty de ty atao larana fahenina ty ilainy ty fampianarana lefanareo androany ty a ilainy zao tontolo zao satria efa manomboka mamaly zay le ty ampitan-dranomasina efa voadona am'le fampianarana marina zareo de efa manomboka miteny zavatra tsy fiteny am'izay fa eo ny resy lahatra ny tsy resy lahatra tsy resy lahatra de hitatsika eny ihany toy any fa ely ahy tsy maintsy mikaroka na de iray fotsiny ihany oa efa mahafaly any dadako iahy ava zay de miraso antsika samy tena soary tonga hafa daholo raha pitso mamonjy ny fivoriam-bavaka aza misy mitairaikiraiky any an-trano antsony fa tonga daholo manome voninahitra ny dada iavakeo soa mamonjy ny fivoriam-bavaka am'izay a any amin'ny fiangonana fiangonany Jehosoa zay misy any Elia ambassadeur-ny Jehosoa da diavy zay Elia zay ambassadeur-ny Jehosoa de miraso tsika samy tenao soa ary ivavakytsika sotra betsaka tatamala iavao sotra betsaka ny am'izany teninao zany ny am'izany fampianarana nomenao zany fampifafantarana zao tontolo zao ny famarinana avy any aminao de ny fototra avy any aminao dada mara iaiava Jehosoa malalako ny tany zay rehetra nampianariko zay nambarako ny ianao ary de maneho ny voninahitra ny amin'ny teny maneho ny asoavanao ny amin'ny teny ary zay rehetra nampianariko de hamonjenao olona hamonjenao fanahin'olona hoentina ho any aminao dada mara iavao ho valiny raha ny Jehosoa sotra betsaka Jehosoa malala fa avy any aminao daholo zao zahatra rehetra zo heniko sotra betsaka ka io ny olona mba ho tonga soa any aminao ho any amin'ny lanity ny lanity ary vonjeo zay etra mitady fanafana sy famonjena dada mara iavao ho anao ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaranao Jehosoa anao zany vavaka rehetrarehetra zany halleloia amen de miraso tsiketra samy tainao soa ho amin'ny fahafiarahantsika ho amin'ny rapitro indray tainao soa daholo mandrapeo nandray azy